Mifanandrefy amin'izay ihany ny boriboritany faharoa no isan'ny notsidihindreo teknisianina avy amin'ny ministeran'ny atitany ary tamin'ity andro androany ity tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fitantanana no nodiniana akaiky tamin'izany ny antsipriny izay no entina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Ny fahasarotana amin'ny fahazoana fitaovana ampiasaina no anisan'ny olana iray raha nambarany teo anivon'ny boriboritany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia miankin-doha amin'ny fiadijiana ny tanàna Antananarivo ary tsy mitantana amin'ny vatana ny teti-bola ampidonan-draharaha ny boriboritany. Vitin'ny fety dia miditra amin'ny taona vaovaontsika zany dia miasa moa ty foana isan'andro isan'andro. Raha mahita zao nareo ambany eo zao fotoana ny fiandohan'ny taona zao no fikarakaran'ireo ray aman-dreny ireo dossier anaovany zanany fanadinana. Manomboka zany zao ny CPE dia tsy maintsy mila résidence any fokontany izy ireo dia maka bulletin de naissance satria zay ny ilaina menona ny dossier andreo anao fanadinana zany. Dia manomboka milahatra zany zao ireo ray aman-dreny maka an'izay bulletin de naissance zay dia miboriboritany. Vita ny CPE dia miditra indray ny BPC dia dossier ilaina amin'ny fanaovana fanadinana BPC koa zay dia vita zay dia mandray ny bac. Zany hoe fotoana tena feno mihitsy zany zao hoe tia boriboritany zany satria ho feno olona foana ny toeram-piasana amin'ireo ray aman-dreny zay misy tonga maraina be milahatra maka an'izay bulletin de naissance zay. Marina itona fa raha ny eto boriboritany faharoa hatramina teto anahy fito taona zay dia anisan'ny zavatra nikendreko ny hoe tsy verimberenan'ny olona sy mba tsy ampivezivezy andreo ray aman-dreny ireo manao taratasy satria raha malala fa misy frais miala ny tokantrano misy fotoana very zany. Dia niezaka zany zay na natateraka ny famitana an'ireo bulletin de naissance ireo sy ny taratasy rehetra azo tanterahana hoe tonga milahatra ny olona amin'ny filarana misy anazy avy dia vita ny hoe zay bulletin de naissance zay. Dia zay mahatonga ny anay hoe tsy haiko ny boriboritany hafa moa zany efa misy miezaka ihany manao an'izay fa ny anay zany dia vita ny taratasy zay atao eto zany. Anarivony isan'andro anefa ny manadrara eo anivon'ny boriboritany. Ho an'ny boriboritany faharoa dia ny fangatahana tota-taratasy ilaina amin'ny fanadinam-panjakana toy ny bulletin de naissance no tena betsaka mpikarakara. Tsy mampiasa vola na mitatam-bola izay ety amin'ny arrondissement fa ny vola rehetrarehetra azonay dia versena any amin'ny trésorerie municipale eny Tsimbazaza zany. Dia raha misy taratasy atao zany dia manao demande ana service asazy dia zareo no manao an'izay asa zay dia miandry izay fahatongavan'ny taratasy zany ka tena mampijaly anay mihitsy zany zao raha hoe amin'ny fotoana be loatra zao fa ny resaka fourniture zany. Ka mba hitaraina anay amin'ireo tompona ndraiky moa zany satria raha malala koa ny vola eto amin'ny commune fa sarosarotra ihany ny fidiram-bola zany dia miandry zay fanomezana andreo imprimer sy taratasy isan-karazany avy any amin'ny commune zany. Anana fahaleovan-tena ara-pitantanana amin'ny boriboritany raha ny voalazan'ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo. Ity volavolan-dalàna ity izay anisan'ny nodiniana mandritra ny fivoriana tsara-potoana ny solombavam-bahoaka izay voafaritra ho toto-saina manomboka ny 13 Janoary ho avy izao.